Manona ny arahaba aho mba hampiraritsoa amintsika tsirairay avy indray tratra izao talata maraina faharoa ny volana jolay izao ary faly ihany koa izay no zaranten'Andriamanitra ho anao ary marary ny soa anao sahady etỳ am-piandohana mba ho tontolo andro mba soavana hatrany anay ny tontolo andro izay atomboka ao anio alohan'ny dirantsika ny amin'ny fiambenana maraina anio dia vavakizika ianay tsara indrinzin-danitra mbola velom-pisaoranao izahay amin'ny fofinaina mahavela izay omenao anay hatraminao viana moa izany no tsy ankasitrahanay anao satria lehibe dia lehibe tokoa ny zavatra omenao anay ka eny fa na dia tsy mangataka mivantana azy izahay dia omenao anay tokoa izay mahasoa fa dia velom-pisaorana anao izahay ary mankasitraka feno ihany koa ny amin'ny zavatra mbola ho ataonao amin'ny fiainanay tsirairay avy satria minsy matoky tokoa izay fa miara-miasa ny zavatra rehetra ahasoa izay tianao eo amin'ny fiainanay. Tenena ray fa voninkaino anao izahay ankehitriny aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe tafody an-trano indray. Ilaina amin'ny Koritiana 1:5-20 sy ny 7 manao hoe fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy nefa samy amin'ny filaharany avy Kristy no santatra rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Amen. Mivembena ny tany mitsorojika ny lanitra mirefidrefitra mivaratra ary ireny feon'ny zanak'Andriamanitra miantso ny olona masina matory ifo. Era mivazatany rehetra no andrenesan'ny maty ny feo io ary izay mandre dia ho velona koa dia ho re eran-tany ny fikotrokotroky ny tafika faran'izay lehibe avy amin'ny firenena rehetra ny fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Izay rehetra mivoaka amin'ny fasana dia mitovy tsanganana tamin'ny fony izy ireo izay niditra tao am-pasana. I Adama izay mijoro miaraka amin'ny vahoaka mitsangana tamin'ny maty dia ranjanona sy miendrika andriana nefa ho fohy kely kokoa noho ny zanak'Andriamanitra. Manaitra ny fahasamihafana amin'ny olona amin'ny taranaka aty aoriana ary izany dia ahitana ny fitotonganana lehibe teo amin'ny taranaka nefa samy mitsangana amin'ny hery sy ny tanjaky ny fahatanorana mandrakizay izy rehetra. Navela tao am-pasana ny kilema sy ny sampotsampona rehetra. Tafaverina eo amin'ny hazonaina tao amin'ny Edena efa very ela ireo navotana ka hitombo hananabika manendrika feno teo amin'ny voninahiny tany am-boalohany. Rehefa raisina eo amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra ny voavitra rehetra dia manakoako manerana ny lanitra ny antso-piderana feno hafaliana. Rehefa madiva iaona manko ireo Adama roa mijoro ny zanak'Andriamanitra manatsotra ny tanany andray ny taranak'olombelona ilay nohariana nefa nanota tamin'ny mpanao azy ary noho ny fahotana nataony no nitondrany tenan'ny mpamonjy ny olona tsy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa hitan'ny Adama ny marika navelan'ireo fantsika lozabe dia tsy antoraka eo an-tratran'ny tompony izy fa hietsy ka hiakohoka eo an-tongony ary manao hoe mendrika ny zanak'ondry izay voavony. Atsanga mpamonjy am-pitiavana izy ary asain'ny banjina indray ilay fonena ny tao Edena izay nilaozana nandritra ny fotoana elabe. Manatsimatsy an'io fivoriana io ny anjely izay mitomany tamin'ny halavon'ny Adama ary ny ravoravo rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty ka nanokatra ny fasana ho an'ny izay rehetra mino ny anarany. Izao izy ireo dia mibanjina ny asa fanavotana efa vita ka mampiray ny feony amin'ny eram-piderana. Fifaliana manao ahoana anie izany vanim-potoana izany ny riko tokoa dia ianao anisan'ny anatsika an'izany ary ho isan'ny ho lazain'i Kristy manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao ary hiditra ao an-danitra tokoa anie isika ary hiaraka monina amin'ilay mpamonjyntsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, ianao ilay Andriamanitra tianay
ialao nay tompo amonjy anay, ialao nilay akinany fonay, ialao nay nahafo ihany koa ny hainao ho fanavotana anay. Ankininay feno ampelantananao ny hoavinay manontolo, ary anaro izahay raha mafilo ahitsio izahay raha mivilin-dalana, fa ny anotanjonay dia ny any amin'ilay fonenana manjakizay miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen.